eo amin'izay hatrany dia nanentana ny komina Antananarivo renivohitra mba hampiseho mazava amin'ny zavatra ataony fa miara-miasa amin'ny fanjakana fa tsy mitsivalana amin'ny fitantanana ny tanàna ny ministera ny misahana ny fanajariana ny tany. Ilay resaka tany nisy namefy tetsy Antananarenina no anisany nahatonga ny tale jeneraly ny fanajariana ny tany ny antony be ny tanàna Antananarivo mba hampiseho mazava manaraka ny lalàna mifeny fanajariana ny tany eto an-drenivohitra eo anivon'izay fitantanana ny tanàna Antananarivo izay. Mbola fanady adiny velo sy Silain Mamra Samuel Atrany. Sina fitenenana hoe any anatin'ny gazety nareo ohatra miresaka be ilay zaridaina Antananarenina miresaka be zany ataon'ny komity atsangany novon'ny CEA milaza fa amerina ny fananana sy zara tsy mety eo aloha tsotra ny teninay fanjakana dia milaza ao anatin'izany terena lalàna tsy maintsy miara-miasa ny fitondrana foibe maine de paty sy ny commune Antananarivo sy ny commune rehetra lalàna ny mametrana zany amin'ny lafiny ohatra fitantanana ny fahazondala manorina ka zay rehefa nanometanana dia mitsotra ka miangavy ihany be ny tanàna Antananarivo raha matolana ravalimanana hiteny mazava miaraka amin'ny ekipany mba tsy hisy anao vola manorandrana fa tsy hoe hiara-iasitsika kanefa ny ekipa ambadika milaza zavatra hafa azavaiko zay fitondram-panjakana amin'ny lalan'ny de paty nitrosatsika malagasy hatrany amin'ny 5 tapitrisa miaraka amin'ny AFD hoentina manavao ny tanàna Antananarivo ary CEU ihany nanaovana foto-drafitra sam'izay nitrositsika any amin'ny banque mondiale misy ampahambola raisinay zay omena tantanany mivantana ao amin'ny CEU na dia eo aminay ary unité de gestion des projets ana rehefa avy eo ka le fanomezan-tanana rehefa mahitsy dia mahitsy miresaka zaridaina Antananarenina ao anaty gazety izao mba tiany ministera resahana ialana amin'ny hoe fanaovana varoboba ny fananam-pirenena ohatran'ireny na fitontanana reny fola ataontsika hoe faritra zay atao iarovana ny tombotsom-bahoaka nataon'ny conseil misy autorisation des transactions manomboka izao tsy maintsy arahana hoe nahazo alalany nareo vao afaka manao zay fahafarotan'izay.